fa alohatsika tsy ho variana fotsiny amin'ny fifaliana fa misy zavatra anankiroa zay tokony ho tandrematsika angezabe ary eto aho mitodika manokana am'ireo rahalahy eo amin'ny tafika sy ianareo Gen Z eno tsara ty zavatra ho lazaiko ity mbola tsy vita ny tolona zao vao tena mila doublena triplena ny vigilance tandremo ny manao relâchement satria zao indrindra no guerre d'usure le izy ny tiako atongavana de zao zavatra roa no fahavalontsika am'izao tsika miteny zao am'izao tsika miteny zao mijery ny zava-misy any Madagasikara sy ny vaovao azoko dia mampitandrina hoe zavatra roa tsy hoe mampitandrina ho an'ny fahavalo fa ho atsika voalohany dia isika tsy mandeha amin'ny fo am'izao zavatra zao fa mila mandeha amin'ny saina tony sy amin'ny saina mangatsido satria nahoana tsy mahazo entre guillemets mandeha amin'ny fahatokisantena hoe fa vita fa tena mila conscientsika fa azadino fa ny adversaire eo aloha dia tsy hitsitsy mihitsy dikan'izay zany ny adversaire voalohany ny guerre des chefs mitodika aminareo rahalahy aho colonel izy moa le colonel manao beret vert iny sy anareo ao amin'ny tafika amin'ny kapisaty sy ao ihany koa ny namana général Alfred izay efa ho avy ampiseho akoho ny zavatra rehetrarehetra mila mahay mifampiaino ianareo zoky sy zandry azaverina intsony ny problema tamin'ny 2009 ny mampiaika sy mahatonga ahy mipotsatroka ny lohanareo miaramila dia ny fananareo ny déontologie ny hiérarchie io ny pitehan'ny fitondrana teo aloha io respect de l'aîné et respect de la hiérarchie io azavaiko le izy mila mahay mifampihaino tsara isika ao anatin'ny camp anankiray satria ny aretina mety hitranga eto ary ataony devoly fitaovana dia misy tady olohany sy ho chef ajanony zay ny esprit Gen Z il n'y a pas de chef nous sommes tous des chefs nous sommes tous des guerriers nous sommes tous des combattants donc tandremo fa am'izao indrindra no mety tafiditra virus samiady teo lohany fantatray fa maro ianareo ao amin'ny miaramila sy ao amin'ny tafika no te hanampy ny vahoaka malagasy ary tena misaotra anareo zahay vahoaka malagasy fa tandremo ny miady lohany fa tsy any sao de diso combat tsika tsy miady lohany fa ny fahavalo dia ny fandroahana ny asan'ny maizina eto amin'ity firenena ity tandremo somary efa misy manao guerre de manipulation médiatique sady satria azadino fa ny adversaire tsika enjana be amin'ny communication de efa misy mipolluer an'le zavatra sady hoe fa ahoana io général Lilisson io mipotra fa ahoana ranona fa ahoana ranona fa ahoana de ho ampediny eto ndray tsika ifampiahiahy ifanendrikendrika de sanatrian'izany fampitsatokantsy sy fampitifitifitra tandremo mila mangatsido ekeko hoe nisy rahalahy anankiray latsaka ny ainy fa tena mila mitandrina fa hiezakareo zao andefa fausse information zay ny fomba fiadiny fausse information pour déstabiliser donc